Dia mbola faly miara-bantsika rehetra indray ny anatin'ny tokantrano any amin'izao ora sy fotoana izao a. Ho feno fifaliana ane ny fananao a hitoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tomponao a. Tanteraka tokoa ane izany a, isorana ane izay ho avy. De mbola faly miara-bantsika rehetra na iza ndrenesanao ana amin'izao ora sy fotoana izao a. De amin'ny foravoravo sy ampanajana tanteraka nao ntroka ato anatin'ny tokantranonao a, amin'ny alalan'ny tsy onjam-peo tsy. Efa fantatsika moa ka araka ny efa fantatsika hatramin'izay dia misy ny fandarana isaky ny ariva amin'ny 7 ora ariva tahaka izao. De hiditra ao anatin'izay ary sika. Somary miavaka kely ny fampianarana antsika androany satria miaina ao anatin'ny tontolon'ny fanahy masina isika ary fijoroana vavolombelona makasika ny fanahy masina sy ny fifandraisana aminy. Izay no ibahan-toerana kokoa ny amin'ny fampianarana izay orenesika indray androany. Ndao ary ivavaka alohan'ny idirantsika ao anatin'izay. Ivavaka ary sika. Misaotra besaka anao izay Andriamanitra ray tsara indrindra. Misaotra besaka anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo satria mbola nomenao fotoana fahasalamana ary hery indrindra fa tombon'andro izay mbola fahako mampianatra eto amin'ity toerana ity. Mino sy manantena fa ianao misy ampiteny ny vavako ary ambaranao eto ny marina rehetra. Eny na misy aza tsy saroko dia ny fananao masina ampatsiahana an'izany. Engane mba hitako sitraka eo anatrehanao ity fandarana izay ataoko ity. Ary ifonako eto anatrehanao raha misy zavatra mety mitombo ao anatiny nefa zavatra tsy nisy na hoe tsy ampy ihany koa ny fanazavana amin'ny zavatra nisy. Olombelona ihany dia mety manana fahalemena fa ianao mintsy ny tiako hanampy anahy amin'ny fijoroana vavolombelona izay ataoko eto amin'ity onjam-peo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovako izany vavaka izany. Amen. Ya, ijery tenin'Andriamanitra zany sika itondrantsika n'ilay fampianarana amin'izao fotoana izao a dia izay hitansika amin'ny Genesis 2:20 manomboka amin'ny anjininy 7. Genesis 2:20 manomboka amin'ny anjininy 7 dia mivako toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ao amin'ny Genesis 2:20 amin'ny anjininy 7. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy kana hoe rekaka eo dia hoy izy inty aho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana. Ary hoy Abrahama anaka Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niarana andeha izy mianaka. Amen. Eto zany dia misy tantara ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Ary jereva sika iny koa amin'ny anjininy 7:70 amin'ny anjininy 7:70 dia manambara tahaka izao indray minaran'i Jesosy Tompo manao hoe zao ny voalaza amin'ny anjininy 7:70 hoe dia hitahianao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay amoron-dranomasina ary ny taranakao ny azo ny vavadiny fahavalony. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Amen. Eto zany ny zavatra misy rihavana dia momba ny Abrahama izay nanana fahafoizana. Rehefa nitakin'Andriamanitra taminy ny zanany lahatokana atao fanatitra dia nekeny Abrahama zany. Ary Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama mihitsy fa alehibe ny anarany ary ho tahaka ny fasika amin'ny ranomasina ny taranany. Zany hoe niainga avy tany amin'ny fahafoizana ny zavatra rehetra, niainga avy tamin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no natonga ny Abrahama nitahin'Andriamanitra. Dia hijoro vavolombelona aminao makasika an'izay taloha zaho mbola pino tao anatin'ny fiangonana hafa izay mivavaka sabata ihany. Dia anisan'ny tena nafohy ny tenako, nafohy ny fananako, nafohy ny zavatra rehetra tao anatin'izay. Nisy fotoana aza zay nanana peratra volamena, nanana bracelet volamena, nanana kavina volamena, nanana ny zavatra rehetra volamena. Fa rehefa nisy fanentanana tao am-piangonana tamin'izany fotoana izany hoe anangana radio anankiray ilay fiangonana izay nivavahanay. Sy fiangonana KRISTIANINA MIARA-MIVAVAKA akory fa fiangonana izay nivavahanay tany Tamatavy tany tamin'izany fotoana izany. Dia hoy izy hoe
samy manao fanatitra sakrifisy araka an'izay foiny a tahaka nanaterany Abrahama ny Isaka dia fanatitra ny Isaka mihitsy ny natao anarany. Tao anatin'izay a dia nentina ny volamena dia nalasaka tao anaty tatim-panatitra. Sasany nanome bisikileta tamin'izany a, sasany nanatitra moto a, ny sasany nanome volamena, ny sasany volafotsy a, sasany varotra tany a, ary afaka herinandro dia nisangana ny radio a tany Tamatavy tamin'izany fotoana izany. Mbola sy tamin'ny tsy fiangonana ity izahay a tamin'izany fotoana izany fa mbola tany amin'ny fiangonana hafa, nefa zariavana mbola tsy ampy be dia be ny fahamarinana tamin'izany fiangonana izany. Fa nentin'ny fitiavana n'Andriamanitra dia nafoy na dia hoe zavatra hoe sy tokony omena aza dia nomena tamin'izany fotoana izany. Sy nieritreritra ny ho avy, sy nieritreritra ny hoe zavatra hoe tsy foiko io fa na io no iananako ho avy mamiratra indray androany, zavatra ampiasaiko io, tsy nieritreritra an'izany. Fa rehefa tonga ny tenan'Andriamanitra hoe mila manao fanatitra Isaka, mila manana fahafoizana fa hifandrombana ny miakatra any an-danitra dia natao zany. Rehefa nandeha ny fotoana dia tonga tamin'ity fiangonana kristiana miara-mivavaka ity ny tenako. Ary efa nasangana fiangonana 8 tamin'izany fiangonana izany a. Dia nandeha ny fotoana dia ny somary fanitsiana nataoko tamin'ilay fiangonana tamin'ilay pasteur. Ka sy zakan'ilay izy a dia za no nesoriny tao anatin'ny fiangonana. Tsy nomeko tsiny anefa nisy satria programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ihany koa ilay izy a, fitondran'Andriamanitra anahy. Tsy niverin-dalana akory za tamin'izany fotoana izany fa nesorina mihitsy ohatrany hoe ndroana tao anatin'ilay fiangonana ngamba mazavazava kokoa. Nefa tsapako hoe nisy planin'Andriamanitra manokana teo amin'ny fiainako satria rehefa nitokana ny vavaka tao an-trano a dia vangin'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany ry havana dia tsy misy zavatra tao a fa nizokiko vavy antsoina hoe mamanjilanina zay na hoe Madame Andrea. Izy no nikarakara ohatrany hoe mampiravavy moa zany dia rahavavy, zokovavy ansiko anazy hoe zokovavy a karakara sakafo, izy no mikarakara ny sakafo koa fa za kosa dia mivavaka adiny 20 isan'andro tamin'izany fotoana izany. Ary ny andohan'ny fiangonana dia tahaka izao. Rehefa nandeha ny fotoana tamin'izany fotoana izany fa io rahavaviko zokovaviko Andrea io no nikarakara ny sakafoko, karakara ny zavatra rehetra, fa ny ataoko dia amin'ny efitrano ivavahana dia vavaka. Izy manatra sakafo maraina, izy manatra sakafo antoandro, izy manatra sakafo amin'ny alina. Ary na ny akanjo koa za dia misy manasa ihany koa tao anatin'izay. Efa tonga teto Tananarivo zany efa niala tany Tamatavy. Dia nitokantrano manokana niaraka tamin'ny zokovavy ihany koa dia hoe Patricia zay ny anarany. Rehefa nandeha ny fotoana ny vavaka adiny 20 dia nisy olona anankiray narary. Ary rehefa narary tsy olona ity dia nitady fanasitranana. Rehefa nitady fanasitranana izy dia nanatony. Ary araka ny voalazany rafozany dia jamba ny masony, marary foana ny andohany. Sy masony akory ny tsindrafozany hoe ahiratra. Fa sy tao anatin'ny sainy zany fa niaretina andoha mba hijanona satria tena mampahoro ny zanany. Tao anatin'izay dia nanontany izy hoe narenga mivavaka. Dia hoy izay tena mivavaka izay. Mba hivavao izy tsy zanako tsy fa marary lava ny andoha na andro na alina. Tsy misy fotoana itsara nefa nitety fisabona maro efa taiza sy taiza natao ny fisabona amin'ny ody gasy, natao tany amin'ny dadarabe, ny mpanao karatra, ny kalan'oro, zazavavy rano. Efa nitety fiangorina rehetra fa efa natao délivrance fa tsisy ninninina. Rehefa nametra an-tanana ny lohany dia tao anatin'izay dia nahiratra ny masony dia nisahatra tanteraka ny aretina andoha. Gaga zay tamin'izany fa ireo olona reo no nitona ny fianakaviany na tonga ny tsy fiangonana ity nisangana. Rehefa tonga nefa ny vondrom-bavaka tamin'izany tonga 50 ny olona afa-kerinandro n'izay zavatra izay dia tsy nanantena hitondra fiangonana zany teo amin'ny fiainako fa lasa hoe nitondra fiangonana ho azy zany. Ohatrany hoe zavatra tonga ho azy teo amin'ny fiainako ilay izy fa izy lalan'Andriamanitra mihitsy. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nisy olona ihany koa navoaka ny hopitaly fa efa maty. Dia rehefa maty izy dia reto fianakaviana le
nahiratra jamba nahiratra treto no ny anso ento tsy fa raha mbola mafana izy de eto tsy fa misy olo manao fagagana tsy rehefa nataona délivrance le olona de nisangana tamin'ny maty zay anankiray izany ihany no maty no nataona délivrance ny vavana de nitsangana ary mbola mandehandeha ihany amin'izao fa tsy hitako tsony toerana misy azy ohatrany hoe rehefa faly ny fianakaviany de nentiny tany de tsy hitako tsony ny afarany pesaka ny fagagana natao tamin'izany fotoana zany ary tao anatin'izay de nanana fifandraisana tamin'ny tompo manokana tsy nainy toroteny tamin'izany na de hoe efa nampiofan'ny tompo tany amin'ny fiangonana zay mivavaka sabata efa nivavako teo aloha nefa nivavaka tany efa nasangana fiangonana fa mbola tsy de nainy toroteny firy tsy de nahay tenin'Andriamanitra ary tsy nisokatra mihitsy masompanahiko tamin'izany hoe fahalalana tenin'Andriamanitra zany tsy ampy ihany koa ny fampianarana tsy ampy be de be zavatra rehetra ary zaza mbola nampianatra ny mpanompon'Andriamanitra ny momba ny hoe ozina rehefa tatsy arina ny zavatra nitranga nefa de rehefa feno 50 ny olona nentina de tomany de nandeha nitsoka tany amin'ny Mpaminany nitsoka tany amin'ny Mpaminany za hoe za olona tsy hitondra fiangonana fa le olona tonga de voro be de be de inona ny teneniko za nefa rehefa miala am'le tranoko de Vetanarivo makany Moramanga tonga Moramanga de marary ary rehefa marary mafy vao tonga any aminay de ozy mamanay hoe ndana taterao ny asan'Andriamanitra ataonao fa lasa kibony azandrano atsy aminay atsy anao sady rehefa sady miteraka ozina aminay raha ohatra ka mitsoka asan'Andriamanitra zany tovy amin'olona miverin-dalana zany de lasa mahita ozina amin'Andriamanitra fa ndana miverina de za marary be iny rehefa iverina tsy Antananarivo tonga eo Moramanga za de sitrana de tsy hitako nataoko tamin'izany sy sitrapoko no hitondrako asan'Andriamanitra fa za tiako hoe pino sotra fotsiny nefa lasa nitondra asan'Andriamanitra de tamin'izany fotoana zany de nisy voromailala ny ran'Andriamanitra i voromailala io miteny ary ny pino efa ela be niaraka tamiko hatra tamin'izay de nahita an'izany voromailala zany vavolompelana zany raha vavy Saya raha vavy Taliasy maromaro misy tamin'ny andro toana reny za mbola nahita an'izany hoe voromailala zany fotsy be mihitsy izy de izy mampiantrana amin'ny toroteny izy manome fahazavany saina izy manome ny fahaizana amin'ny toroteny de lasa nainy toroteny ho azy de lasa ny toroteny tamin'ny radio antsoina hoe fahasoavana mahagaga zay tamin'izany fotoana izany de gaga be zany hoe nainy toroteny nandeha teny ny fiangonana maro ny fizantoetra besaka ny adiny lalovana fa tsy kivy satria efa fantatra hoe raha voakivy ka mitsoka de sy maintsy anaty kibony azandrano de tena hoe tsy nanana fahakiviana tao anatin'izany fa nyroso foana tao anatin'ny fanompon'Andriamanitra ny any tompo teny foana ny pino ny any tompo teny foana besaka ny fizantoetra de tatsy amin'ny taona 2024 lasa teo amin'izay de naniry mafy ny tenako zany hoe ana fandraisana Fanahy Masina hoe Jesosy tompo tsy miova omaly Seigneur mandrakizay raha ohatra ka hoe tsy niova omaly Seigneur mandrakizay izy ny zavatra vitany tamin'ny Apostoly fahiny de hainy ataony amiko ihany koa amin'izao fotoana zao de ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany de nanao fifajian-kanina ny Daniel zany hoe tsy ninana hanipy nandritra ny 120 andro sy 120 alina tsy ninana hanipy mihitsy fa ninana vary ihany fa saingy saramaso de voanemba de kabaro de sesisa de reny no ataoko laoka de anana za mos de tsy mihinana anana raha ohatra ka hoe sendra hoe ohatrany hoe manorana ny andro de manitra ny herinandro iny tsy mihinana anana mihitsy ary tsy de mihinana anana loatra fa voamaina ny tena fihinako zany matetika za mihinana trondro fa tamin'izany fotoana zany fa hoe tsy mihinana anipy de tsy nihinana trondro ihany koa fa voamaina foana antrany 120 andro sy 120 alina nandeha nefa ny fotoana afaka raha ivolana aniny de ohatrany tsy ampy anahy mihitsy ny vavaka nataoko satria tamin'izany fotoana zany ny vavaka nataoko dia vavaka fangatahana fiaraha-miasa tamin'ny Fanahy Masina hoe Fanahy Masina za te hiara-iasa aminao ny zavatra nataonao tamin'ny Apostoly mihitsy batisa ny Fanahy Masina zany ny tena iriko zany ny tena mampangetaitana zany ny tena tiako raha ohatra ka hainao natao tamin'ny Apostoly zany taloha
dia hainao atao amiko ihany koa zany fa maniry ny ampiasainao mihoatra ny apôstôly Petera ao anatin'ny Baiboly. Tao anatin'izay dia nandeha indray ilay fajikana 1:20 sy 1:20 fa saingy ny sakafo ihany fa hanikotrana. Ohatra hoe mihinana vomanga maraina dia amin'ny antoandro mangahazo dia amin'ny hariva sonjo dia indraindray ho anelanelany eo mihinana legioma. Zany hoe tsy mihinam-bary tao anatin'izany ary tsapako hoe reraka be tamin'izany fotoana izany. Tena hoe tena reraka zany za tamin'izany fotoana izany. Tsapako mihitsy hoe ny hena ny heriko. Ary gaga be za hoe fa maninona ary ny sadraka sy mesaka Abednego nihinana nikotrana nefa mandimandina tsara araka voalazan'ny Baiboly. Fa maninona zany no ohatranay. Satria zany besaka ny asako hoe manenzika mitoriteny eto amin'Onjapeo isaky ny 7 hariva, manenzika mitoriteny sabata, enjehako daholo ny zavatra rehetra esako saina daholo fampandrosoana ny fiangonana. Mety zany angamba ny nampahihana. Tao anatin'izay dia batisan'ny Fanahy Masina nangatahako. Dia ho tantaraiko aminao amin'izay ary ny zavatra nisy teo amin'ny fiainako tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoana io zany tao anatin'ilay fifadinkanina io dia ilay hoe mbola nampioko 1:20 sy 1:20 nihinana nikotrana. Dia tena hoe nanana etaeta za hoe ampiasain'ny tompo tahaka ny apôstôly fahiny. Ny zavatra nahagagay dia tena niraiki-po sy fitiavana tamin'ny Fanahy Masina za. Tampoka teo anefa tamin'ny fotoana tsy nampoiziko za variana mivavaka iny dia ohatran'ny ova zany ny fijeriny masoko. Ohatran'ny hoe ny zavatra nandalo zany teo amin'ny masoko ohatran'ny ova ny fijeriny masoko dia nahita rahona fotsy za. Nilasaka moramora avy tany amin'ny tafitrano ohatran'ny hoe tsy nisy io tafitrano io fa tonga dia lanitra ny hitako teo dia nisy rahona fotsy nilasaka moramora tao an-tranoko ary aveo lasa natevina ilay rahona fotsy ary rehefa nipetraka teo amin'ilay tranoko izy ohatran'ny hoe nipaka teo amin'ny gorodona dia somary niakatra moramora indray ilay izy ohatran'ny hoe niakatra moramora indray zany. Ary rehefa niakatra moramora izy aveo nivadika zazavavy kely teo amin'ny 3 taona teo. Rehefa nivadika zazavavy kely 3 taona ny hitako mipetraka eo ambony rahona masoko mivantana nahita ohatran'sika mifankahita rehefa anaty fotoam-bavaka sabata reny mifankahita mivantana. Dia nitsiky tamiko ty zazy ty ary niteny gasy mazava tsara. Dia gaga aho sady faly nanontany azy sady natahotra hoe iza moa ianao dia avy aiza. Dia namaly izy hoe miaozy izy ny anarako avy any an-danitra. Raha ny vavaka nataoko zany dia tena nampino anazy satria olona efa indronitra fadian-kanina za ary tena nampahoriny tena koa no fitiavako ny Fanahy Masina sy ny hoe maniry ny toetra eo amin'ny fanatrehan'ny Fanahy Masina. Dia namaly izy nanona ny anarany izy avy any an-danitra za ozy izy. Ary hoy za taminy hoe zanakiza moa ianao dia mipetraka aiza. Dia namaly izy hoe zanak'Andriamanitra aho ary mitoetra ao amin'ny Fanahy Masina. Dia niafaly ny foko tato. Dia mbola nanontaniako ihany izy hoe inona no nitenen'ny Fanahy Masina taminao. Dia namaly izy hoe anjelo ozy izy no nanatitra iteto fa ny dadako izy zany hoe Fanahy Masina tsy nilazainy. Dadako izy nilaza tamin'ny anjelo hoe mandehana mankanontany any Madagasikara fa misy vehivavy tena mitady ay aho dia ento any ity zaza ity usolony famangiko azy dia lasa ty izay. Marina fa ity zaza ity zany dia zazavavy kely teo amin'ny 3 taona teo. Ary hoe zaza kely botrabotra kely izy fotsy be izy ary fotsy be ihany koa ny volony. Izy amin'izany sady madio be ny volony fa eo amin'ny tendro ny volony zany no miloko volamena madio. Ohatran'ny hoe aty amin'ny tendro ny volony aty zany misy lokom-bolamena madio sady mangirana tsara. Manao akanjo fotsy mamiratra izy ohatran'ny hoe ny vatany-tenany ihany koa zany mamoaka ohatran'ny hazavana projecteur reny. Raha mampiasa projecteur le mazava reny ianao fotsifotsy be ny hazavana dia mamiratra tahaka an'ireny ny avoakany vatany.
Ary rehefa miteny izy de misy afo mivoaka avy ao anatin'ny vavany. Manao kapa kely volamena izy ary manao akanjo fotsy tena midoroboka be ohatran'ny robe de mariée reny. Ary eo amin'ny tanany misy hazavana mivoaka zany eo amin'ny tanany eo ary rehefa miteny izy de misy afo mivoaka amin'ny vavany. Teo aho zany de nahatsiaro tamin'ny andron'ny apôstoly le nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta hoe ozy ny tompo hoe za manao batisanareo amin'ny rano fa ho avy izay anriko anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Jona mpanao batisa no teny an'izany. De tanteraka tokoa zany rehefa nilatsaka ny fanahy masina, rehefa niditra tamin'ny voninahiny tompo de nilatsaka ny fanahy masina de nilatsaka sahala amin'ny lelafo teo amin'ny lohan'ny apôstoly tamin'ny andro Pentekosta. Natsiaro zany tamin'ny andron'ny apôstoly hoe lasan'ny fanahy masina. Ary teo amin'ny lohan'ilay zaza de nisy amama, ohatrany hoe nisy voile fotsy aloha, de nisy amama fotsy, de nisy amama fotsy ary nisy amama fotsy zany de ohatrany hoe fotsy be misy zany. De misy karazana felana rose felana rose zany fotsy be ihany koa mipetaka eo amin'ny amama, eo amin'ny satroka kelin'ilay zaza. Ary anatin'ilay felan'ilay rose mivelatra tsara fotsy be misy vatso manga ohatran'ny bleu ciel mangirana tena tsara zany tena tsara. De izy miresaka amiko ao an-tranoko zany izy amin'ny fotoana io. Ary tsy mikasika ny rindrina ny tranoko izy nefa izy miankina, tsy mikasika ny rindrina ny tranoko izy fa mipetraka eo ambonina rahona izy de rahona ihany no iankinany. Ary tsy mbola nahita hoe tsy nahita ohatrany hoe rehefa ndresaka izy zany de tsy nahita ny tenenina tamin'ntsony fa natahotra azy mafy raha narefa avy tany fanahy masina izy. Tena natahotra azy mafy ohatrany hoe niororo satria manko ny hoe so de manao blasphème de natahotra anazy nefa ny fanahy masina no naniraka azy mangy anahy. Hoso ny tena ny fanahy masina mangy anahy zany de fanahy masina naniraka anazy de za zany tena niororo ary sy de nasany teny firitsony. De saroko Marie Virgine nivanginy anjely Gabriel tamin'izany hoe rehefa hiteraka ny tompo hoe niarahany Marie Virgine zany tamin'izany fotoana zany hoe arahaba ry lay natsoavina ny tompo ane ombanao. De ozy Marie fa ahoana ny atongavany zany amiko satria nahita fitsita amin'Andriamanitra ianao. De tadidiko iny anjely namangy any Marie Virgine tamin'izany. Anjely ihany koa namangy any vadiny Manoa renin'ny Samson. Anjely namangy ny Gideon. De tadidiko daholo reny rehetrarehetra reny de ozy ny anahy zany tia anjely kely ty zany satria misy elatra izy, misy elatra kely. De ozy tia anjely kely ty nefa ny any an-danitra ohatrany sisy anjely kely zany fa anjely olona ngeza be daholo. Fa mety avy amin'ny fanahy masina zany angamba izy ka zavatra manokana tena hoe spécial mihitsy avy amin'ny fanahy masina. De nahery aho zany rehefa nahatsiaro an'izay hoe Maria nivanginy fanahy masina, nivanginy ny anjely de nahery be de nanana hery kely indray laza hoe zaza nomeny fanahy masina ao tezaiko zany ianao, everiko fa hoe zaza nomeny fanahy masina ao tezaiko izy. De hoe zaza nomeny fanahy masina tezaiko zany ianao. Raha ianao zao no zanako de anjairako akanjo robe kely ataoko tsara tarehy be ianao de trotroko ianao de miara-mivavaka foana sika de anjairako akanjo ataoko tena tsara be misy robe kely de ataoko tsara be mihitsy ny robinao de ataoko be de be. De namaly ity zazy ty hoe ny raiko ozy izy niteny fa tsy mitondra na inona avetsy aminao ony rehefa mody fa ny akanjo aty aminareo aza ozy, ny akanjo aty aminareo ozy izy fako ireny any aminay. Averiko ny teniny namaly izy zany hoe ny raiko ozy izy niteny hoe tsy mitondra na inona avetsy aminareo ony rehefa mody fa ny akanjo aty aminareo reny ony fako reny any aminay. Zany hoe ny akanjo aty aminsika zany fako any amin'zareo any an-danitra noho izany tsy mahazo mitondra ninina makany an-danitra zany. Ohatran'le olona maty de tsy mitondra ninina makany am-pasany reny de tahaka an'izany zany ny endrika ny zavatra tenenina. De sainy teny tamin'ntsony so sanatrika hoe manota eo ndray satria efa nazo an'izay valinteny zay de sahaksony ny teny. Saroko tamin'izany hoe marina zany fa nofo aman-dratsy mahazo miditra ny fanjakany lanitra
fa raha ny olona velona hiakatra velona any an-danitra azy dia hovaina ndray mpimaso zany hoe mitafiny tsy fahalovana. Mitafiny tsy fahalovana zany a rehefa miditra ny lanitra mijiky zany fa ny fitafim-panahy no atao any an-danitra io lay akanjo entina mifampakaram-badiny zanak'ondry. Teo aho zany dia nahatsiaro an'izay zavatra izay zany. Rehefa lasa izy, lasa zany izy avy teo satria tsy sany teny taminy intsony izy ihany koa nitsikitsiky be tamiko fotsiny, mbola misy zavatra tsy nitenenina fa zaza izy dia mbola tsy afaka mamoaka hevitra tena avy any aminy raha tsy misy miteny izy. Dia lasa izy dia niakatra le rahona nitondra anazy dia niakatra dia lasa. Fa izy nilaza tamiko fa mandeha fiaran-danitra izy dia najanony teo amin'ny tafon'ny fiangonantsika Manarintsoa ny fiaran-danitra izay nentiny. Fa kosa izy nitra tao an-trano dia nindraona iny ihany ny bata anazy dia lasa izy avy teo. Dia rehefa lasa izy dia nitantaraiko teo amin'ny apôstoly avokoa zany ny resaka rehetrarehetra. Dia gaga ny apôstoly. Dia gaga ny apôstoly raha nilazako an'izany zavatra zany. Ary na izy aza dia ilay rahona ny toerany ihany nampakatra azy. Dia tao anatin'ny ray volana aho zany dia nivavaka mafy, ny dera, ny saotra, nankalaza ny fanahy Masina noho namanginy anazy satria hoe tsapako hoe hay ve misy Andriamanitra miheno eto Madagasikara, hay ve tsy n'Andriamanitra ny gasy, hoe besaka mba misy ihany ve gasy mahatsapa, gasy tahaka anahy mahatsapa hoe misy Andriamanitra eto amin'ity firenena ity, firenena masina Madagasikara. Hay ve sy tamin'ny andron'ny apôstoly ihany nisy an'izany, tamin'ny andron'ny apôstoly hoe afo no hita tamin'izany fotoana izany fa ity tena hitako mivaingana mihitsy iraka avy amin'ny fanahy Masina. Dia zao amin'izay ary zany rehefa nifampiresaka izay dia afaka ray volana, tena sy nampoiziko mihitsy. Dia ndray larobia izay nefa rehefa niomana tamin'ny fotoam-bavaka zany ny apôstoly dia fataonay zany mivory alohan'ireny dia mizara asa hoe za mivavaka amin'ny fanaovan-tsiro, mivavaka amin'ny fotoam-bavaka. Dia misy mitarika fotoana, misy toriteny, misy mitondra vavaka fanafana dia izay mampivory anay alohan'ilay fotoam-bavaka. Dia indray larobia izay nefa rehefa niomana ny amin'ny fotoam-bavaka zany ny apôstoly dia nivory izay. Dia tonga teo fovoana ihany koa ity zazy ity. Dia niresaka taminay izy ary niresaka tamin'ny apôstoly dia tena natahotra ny apôstoly tamin'izany, tena hoe natahotra be mihitsy. Dia niorooro izay dia nifampijery. Dia nefa niteny ihany Apostoly Andreas zany hoe anao vavaka fanafana za avy eo dia androaka devoly sady tena iady amin'ny fanahy ratsy mihitsy, ka raha mety ianao dia ampio dia teneno dadanao mba hanampy rehefa avy eo. Fa rehefa avy eo mihitsy le fotoana io zany le fotoam-bavaka larobia le misy vavaka fanafana. Dia hoe rehefa avy eo mihitsy ny fotoana dia tena naika izy. Ary rehefa natao ny fotoam-bavaka larobia izay nitaren'ny apôstoly Andreas tamin'izany io zaza io mbola tao an-tranoko ny apôstoly efa niparitaka nanao asa. Lasa apôstoly Andreas tamin'izany fotoana zany dia nahiratra ny jamba tao am-piangonana. Nahiratra ny jamba tao am-piangonana. Aloka fotsiny nampiasain'ny apôstoly Andreas. Nahiratra ny jamba dia ny malemy nisangana. Dia nisangana ihany koa ilay vehivavy kely nalemy nandeha beky double izy tamin'izany fotoana zany beky anankiroa mihitsy le mipetraka tao amin'ny trano ny Emma tao amin'ny toby iny raha tadiditsika le hoe avy any Ankazobe. Sy tadidiko moa anaran'le ankizivavy iny dia teo akaiky ny toby teo izy mipetraka amin'ny trano ny Emma dia izy le mitondra beky anankiroa foana isaky mandeha mivavaka dia indraindray izy babeny dadany amin'le tsy mandeha. Dia tsy tadidiko anaran'le ankizivavy iny fa izy avy any Ankazobe dia nipetraka teo namonjy fotoam-bavaka larobia tonga dia nisangana tamin'ny andro iny. Tsy izy rery ihany no nisangana, malemy nisangana fa maro tamin'ny fotoana io ngamba ny anankitelo dia nisy jamba tao nahiratra dia nisy olona nivonto ny kibony dia tonga dia sitrana teony eo tonga dia narary ny kibon'le olona dia nandeha mivoaka tamin'ny trano fivoahana izy dia nijoro vavolombelona izy hoe misy zavatra be dia be nivoaka tao anaty kibony dia niverina indray izy nandeha nivavaka dia fisaka ny kibony ary tena fahagagana be mihitsy no nitranga tamin'ny fotoam-bavaka larobia izay nitariny apôstoly Andreas tamin'izany fotoana izany.
tadidiko hoe mpisorona nitarika fotoana de Apostoly Andreas tondra vavaka fanafana fa teny amin'ny lalana teny akaiky ny fiangonana teny tena orakoraka sy misy ohatr'izany fa nijambana hiratra ny mandringa nandeha ny marary sitrana ary ny sasany aza nanatitra ny solomasony misy tena hoe nahiratra tena nahiratra tamin'izany fotoana zany de io zaza io mbola tao an-tranoko tao ity zazavy Fanahy Masina ity zany mbola tao an-tranoko tao de raha tadiditsika tamin'izany de efa nandalo teto amin'ny onjapeo izany fijorona vavolombelona tamin'ny hoe maleminy sangana zany ary ny tomany misy ara ilay vehivavy mpanofa trano teo ambadika kely teo ambadika fiangonana teo zany hoe pray manofa trano zany ny tomany misy nijoro vavolombelona hoe mahery ny Andriamanitra reo izy fa efa ela nahitako an'iny zaza iny nalemy teo ary matetika mianjera izy isaky ny voaka varavarana kanefa androany de tsy nandeha be kitsony izy fa tena nandeha ny tongony mbola tsy nahita zavatra ohatr'izany zaho izy hatramin'izay niainako fa tena misy Andriamanitra velona ty fiangonana ty orakora-pifaliana ny an'ny olona rehetrarehetra na zay tao an-trano aza tena hoe faly tena faly ary tankoatran'izay zany hoe zay fizorona vavolombelona zay efa enontsika tamin'ty onjapeo ty fa tsy tadidiko anaran'le ankizy vavy avy any Akazobe zay nipetraka teo akaiky ny toby teo tao amin'ny tranony Emma izy no nandeha beky anankiroa de aveo nisangana am'izay izy aveo de nandeha sika mpiondretrarehetra taloha ireny sika ny vavolombelona ny am'izay zavatrizay tao anatin'izay anefa de ny Apostoly Petera ihany koa zany no nizy hoe kamboty raisy reny hatramin'ny fahakeliny dia narary fo zany izy ohatrany hoe narary fo zany izy ary miesika matetika ny areti-poany io de nisy fotoana am'izay izy nitondra olona tany amin'ny hôpitaly de ozy taminy tanao any de tarafa any jerevo any manahy anao manao radio amin'ny fonao jerevo mihitsy ndandana tarafa any hoe maninona mihitsy ianao sady tsy mihinan-kanina ny malemy miakatra tohatra reraka sempotra inona marina ny mahazo anao ary rehefa nitarafina nefa nataony fizahana ny fony de hita zany fa tena mangana ny ilan'ny fony Apostoly Petera tamin'izany mangana zany ny ilan'ny fony de manana taratasy mana-pirofo an'izany tany amin'ny dokotera izy tany amin'ny tsabo Apostoly Petera hoe mangana ny ilan'ny fony ary tsy ela de mety ho faty izy de zay moa efa nanampody daholo hoe ho faty izy na Elizabeta vadiny izy efa nanantena hoe efa tsy ho ela intsony satria tsy misy sakafo tsiny tsy mazaka tabataba raha ohatra ka hoe tapaka ny jiro zany de mampiasa groupe de fa sy zakany zany zaza mitomany sy zakany sy zavatra zakany mihitsy tabataba rehetrarehetra na akoho maneno aza sy zakany ny zavatra rehetra sy zakany ankizy mikikika amin'ny lalao sy zakany fiara mandeha sy zakany feona moto tena sy zakany sy zavatra tsiny mihitsy ay zany ny fony efa mangana ny ilany de ny resaka tamin'ity zazy ty zany i Apostoly Petera hoe teneno Fanahy Masina hoe marary fony hoe Apostoly Petera de teo sitrany de namaly izy hoe sitrany ianao izy de ohatrany nisy tsenjo zay Apostoly Petera de sitrany nandeha naverina nijerena ny tarafina le izy sitrana tanteraka tsy nisy olana tahaka ny fo vaovao tena tsy eritreretina hoe marary zany mihitsy ny fony Petera ary zany mahatonga ny Apostoly Petera hoe manao trano tao Betleheman'ny Joda matanjaka be miasa maraina miasa alina izy hitanareo matanjaka tsara iny satria niova fo tao anatin'izay de avy teo ihany koa zany nangataka ihany koa zany izy ohatrany hoe nangataka ihany koa zany i John Lamahery zany nangataka hoe zaho izy miasa amin'ny radio manao technicien za de ao anatin'izay ozy izy tsy maintsy mijery ordinateur foana de mena be io masoko de tsy mety miova mihitsy de za manao solomaso marary foana ny andohako isanandro satria tsy miala eo ampototra ny ordinateur eo isanandro rehefa mandeha fahira reny manko zany de tsy maintsy tadiavina ao anatin'ny ordinateur zany inandray ny hira lefa zany mifanaraka amin'ny toroteny ohatra na hoe mifanaraka amin'izay fandarana eo de aveo amin'izay zany de mena be ny masony de marary foana ny andohako tsy afaka mihitsy de avy teo de ozy hoe sitrany ianao de niova teo masonay teo ilay masony John le mena be iny lasa tonga de nivadika
vadika nadio be de ny aretina andohany tonga de nitsahatra teoneo. Sahatra teoneo misy ary sitrana daholo ny marary rehetra, ny vady daholo ny olana rehetra teo amin'ny fampiresahana taminy. Fa ny zavatra tena nagagana tsy nisy fametrahan-tanana na hoe nandohalika zay ny resaka taminy, mipetraka tsara zay ny resaka taminy ary izy sy nametra tanana. Fa ny teny fotsiny izy teo ampipetrahana teo de sitrana teoneo daholo ny marary rehetrarehetra. Zavatra tena magagana tahaka zao. Ny apôstoly zany lasa namonjy toam-bavaka tany am-piangonana fa za sy lay zazakely ny sisa tavela teo nijanona tao an-trano. Za tena matahotra, za nefa tsy anazy za sady matahotra de ny zavatra na tena nagagana de fantany sy reny avokoa ny vavaky ny olona rehetra tao am-piangonana nefa izahay roa tsy antranoko. Ny olona ao am-piangonana satria manko nitansika niara-be ino elanelana. Lalana zany elanelana de eno daholo ny vavaka ny olona rehetra tao am-piangonana. De ny zavatra tena hoe magagana fantany sy reny avokoa ny vavaky ny olona rehetra tao am-piangonana ary hainy tsara misy manavaka ny feon'olona tsiraray. Nefa ny olona miara-mivavaka na lana vavy zany miara-miredona daholo mivavaka. Hainy zany ny mihaino ny vavaky ny hoe zao ny tiany zany olo zany ambara. Misy feona vehivavy zany mangataka an'izao, misy feona lehilahy zany mangataka an'izao. Hainy misy manavaka tsirairay ny feon'ny olona miara-miredona be io. De ny zavatra magaga hainy manavaka ny vavaka ny olona sy ny hoe ny tiany sy raray ambara na de hoe miara-miredona aza ny vavaka. Fa izay nangatahin'olona tao de nivaly avokoa. Na inona zany zavatra nangatahin'olona de nivaly avokoa. De ny teny tamin'ny apôstoly za hoe ny teny tamin'ilay zaza zany za hoe ianao ve tsy mety raha tezaiko, tsy mety ve ianao raha tezaiko zanako fa za manko ny tsy niteraka de tsiko ianao raha zanako. De ozy izy hoe nitsika fotsiny izy, tsika fotsiny izy zany de ohatran'ny nalahelo be de ny teny tamin'ny apôstoly hoe angatahako amin'ny tompo iny mba hijanona tsy amiko ho zanako mihitsy. Ka zany tahorinana iny tsy tonga intsony izy raha sy tamin'ny sabata teo indray. Tsy tonga intsony izy zany raha sy tamin'ny sabata teo indray. De matoky sy manantena zany matoky sy manantena fa isy fivoarana tsara lehibe ny fiangonana amin'ny famanginy fanahy masina antsika tamin'ny sabata. Amin'ny famanginy fanahy masina antsika zany tamin'ny sabata. Tena isy fivoarana be mihitsy zany ny fiangonana aorinan'iny famanginy iny. De ambarako amintsika zany hoe ny fanahy masina dia afaka misehotra zany ny fanahy masina dia afaka manindry olona ihany koa. Ndao moa porofoisika amin'ny baiboly zany ohatra hoe tamin'ny fotoana talohatra de hojerensika amin'ny baiboly hoe olona ve afaka sindry ny fanahy masina? Tsy manko zany iraky ny fanahy masina no seho tamiko. Ohatrany hoe zazakely izy io mipetraka amin'ny fanahy masina irakiraka anazy ohatrany hoe fanahy masina ohatra te andefa taratasy any amin'ny tompo ianao zay tonga tamin'ny sabata ny vavaka tamin'ny sabata teo dia gaga ianao hoe manahoana ary zany zavatra zany ianao zay tonga tamin'ny sabata teo zany ny vavaka de gaga ianao zany hoe fa hoana ary zavatra miseho satria masonao no nahita. Fa saingy tsy niseho mivantana intsony zany lay zaza fa nanindry anahy izy tamin'izany fotoana zany. De porofoiko zany fa manana fahefana manao an'izany ny fanan'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny mpitsara toko fahenina de amin'ny anjininy amin'ny anjininy faefatra amin'ny telopolo. De ovakiko ny teny amin'ny Rasosi Tompo manao hoe ary nosindriny fanahin'i Jehova Gideona dia nitsoka anjomara izy ka nivorona anaraka azy ny Abezrita ary naniraka olona nankany amin'ny Manase rehetra izy. Amen. Teto zany fanahin'i Jehova nanindry ny Gideona. Zany hoe manindry zany ny fananao misy nosindriny fanahy masina hoe fanahy iny misy fanandriamanitra iny milatsaka ao anatinao. Zay zany zavatra nahazo anahy tamin'ny sabata teo, sabata omaly zany. De zay zany ny zavatra nisy teo amin'ny fiainako zany. De manaraka an'izay ihany koa zany de afaka porofoina ihany koa zany io amin'ny mpitsara ihany toko
reka ambe folo jerevasika azy de amin'ny anjiny fa 7 de mivaky toy izao zany aminaran'i Jesosy Tompo mana hoe ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova dia nandeha nitety any Gileada sy Manase izy. Amen. Na i Jefta ihany koa afaka sindriny fanahy masina de ho jerevasika ihany koa mitoko 7 ao mpitsara dia amin'ny anjiny fa 9 manambara toy izao zany aminaran'i Jesosy Tompo hoe dia nilasaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary lay liona tanora dia no samasamainy otrany fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny an-tanany. Amen. Zany hoe ny Samsona ihany koa zany sindriny fanahin'i Jehova nazo na tamin'ny sabata maly zany ny sindriny fanahin'i Jehova za ary ny fanahy masina mivantana nanendrena de io zazakely izay lazaiko amintsika zay iraky ny fanahy masina zany hoe fanahy masina mihitsy zany nanendrena mivantana dia niteny ny fampiresaka tampino tsy nanafona zay zavatra nitranga. Raha jerevasika ihany koa amin'ny filazantsara ny apokalypsy ihany ny apokalypsy toko voalohany amin'ny anjin'ny 10 de manambara toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no makina teny hoe voasindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka narefy feo mahery teo voiko toy ny feo ny trompetra nanao hoe zay zavatra hitanao dia soratsy eo amin'ny boky ka ampitondray ho an'ny Efesosy sy Smirna sy Pergamos, Tiatira sy Sardis sy Philadelphie ary Laodiki. Ary amin'ny toko 4 amin'ny anjiny 2 de manambara toy izao hoe ary niaraka tamin'izany dia voasindry ny fanahy aho. Amen. Zay zany hitasika izy amin'ny apokalypsy. Manahoana kosa ary izy zay voalaza any amin'ny asan'ny apôstoly. Any amin'ny asan'ny apôstoly ve misy an'izany ihany koa. Ndao ary jerevansika amin'ny asan'ny apôstoly toko 2 anamarinantsika fa ny fanan'Andriamanitra dia ny fanahy masina afaka manindry olona anankiray dia mampiteny olona araka an'izay tsy nitenenina ny fanahy masina zany. Asan'ny apôstoly toko 2 amin'ny anjiny 19 de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo fa voasindry ny fanahy masina izy ka nilaza fa izy sy mosarobe erany tany rehetra. Amen. Eto zany dia Agabo Mpaminany no voasindry ny fanahy masina izy dia niteny. Ary tsy vitan'izay ihany fa amin'ny asan'ny apôstoly toko 2 dia mbola manamafy an'izay ihany koa. Mbola manamafy an'izay ihany koa zany amin'ny anjininy anjin'ny 4 no amakinsika azy minaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary no nitady ny mpianatra izay ka nahita azy dia nitoetra teo afotoana ary izy ireo dia voasindry ny fanahy masina ilaza amin'ny Paoly masiakatra any Jerusalema. Amen. Zany hoe ny fanahy masina manindry anao iny zany manindry anao iny de tena tsy masiaro mihitsy ianao de ny fanahy masina amin'izay no miteny. Matetiky Jeremia tratran'izany ny mpaminany rehetra anaty baiboly ary tatsy amin'ny andron'ny apôstoly de mbola tahaka an'izany ihany koa. Ary ny fanahy masina de besaka ny asa indraindray izy tamin'ny asan'ny apôstoly amin'ny andro Pentekosta de nilasaka izy naka endrika lelafo tamin'ny apôstoly ary rehefa nahazo fanahy masina ny apôstoly dia nampisangana an'ilay lehilahy malemy teo ambavadiny sara endrika nanangana ny Tabita tamin'ny maty nanangana ny Enea zay tratrany narary ny paralysisa sy nisy asa zay tsy vitan'izy ireo. Zany ihany koa zany zavatra mitranga eo amin'ny fiainako amin'izao fotoan'izao. Tsy ko atongavana zany dia te ampahery ny kristianina malagasy rehetra hoe azakivy azaketraka fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe de ho hitanareo araka tsainareo amin'ny fonareo rehetra fa tena nitady an'Andriamanitra de nahita. Ary ny fiainako amin'izao de tena hoe niakatra ny herim-panahiko indrindra fa tamina vitany pasika an'Ezeka de sapako hoe tena niakatra be mihitsy ny ara-panahiko ny tombo ny ositra tato anatiko ary na ny zavatra tokony hitako zavatra tsy hitako hatramin'izay de hitako ka zay zany no azoko azavaina amintsika amin'tsy androantsy de mampaherentsika rehetra hoe mahereza foana sika na iza ianao maheno ana raha ohatra anao ka olana verin-dalana de
miverena anao amin'Andriamanitra fa mahery ny Andriamanitra intsika mahery ny Andriamanitra atsika indrindra fa ato amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka za aloha tsy mahita any amin'ny fiangonana hafany fa ato amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka no tena hoe mahagagana mihitsy zany ny fomba an'Andriamanitra ary miakatra be mihitsy ny fomba an'Andriamanitra antsika am'izao ato amintsika ny tanan'Andriamanitra satria na ny programa rehetra atao amin'ny Pentecosta amin'ny rasan-kazo efa azo tamin'ny Fanahy Masina daholo ilay boky nomeny Solomona mpanjaka avy any an-danitra ampiasaina am'izao tena hitako hoe misy fahombiazana ka entiko ampahirezana antsika rehetra zavatra hoe ny Andriamanitra ny gasy de mahery ary mbola vona hitondra ny gasy rehetra any an-danitra zany raha mbola velona koa de ny fanantenako ary ny finoko de ny gasy rehetra mandova ny lanitra zay zany ny karazana fijoroana vavolombelona mbola lava be moa izy fa ny fotoana manapetra zay aloha zany no azoko ambara amintsika androany de alohany ijiransika amin'ny fanontaniana rehefa aveo de hivavaka ihany zany amin'izao fotoana zao isotra ny tompo amin'ny fanotanterahana an'izay fijoroana vavolombelona izay de hivavaka aloha zany za de vita ny vavaka de mitoy isika amin'ny fandefasana ny afatra mesazy Jesosy tompo misaotra besaka anao fa voalazako teto avokoa ny marina rehetra sy ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainako Jesosy tompo mamindrafo amiko raha misy ediniko ny afatra mamela ny eloko raha ohatra ka nisy ny tombo zany afatra zany ary ankehitriny dia tafapita amin'ny olona rehetra izany afatra zany ho fampahirezana ny gasy rehetra sy ny mpanompon'Andriamanitra namako fa tsy mila mankany any Afrique du Sud akory maka ositra zay vao mahazo ositra fa izany de ositra amin'ny olombelona fa eto Tamin'Ny na eto Madagasikara dia misy Andriamanitra mijery misy Andriamanitra manara-maso de misaotra besaka tompo voninahitra de ho anao rery misaotra tamin'ny nampisehoanao anazy zay zavatra zay entiko ampahirezana ny mpanompon'Andriamanitra namako fa raha hitady anao izy de ahitanao satria ianao efa milaza hoe mankanesa tsy amiko ianareo izay miasa fatra sy mavesatra entana za nome anareo fitsarana nomenao fitsarana tokoa itsy mpanompo vavikelinao ary mijoro vavolombelona amin'ireo mpanompon'Andriamanitra anadahako sy raha vaviko sy raha avy any amin'ny fiangonana raha vavy maro isan-karazany any misaotra Jesosy tompo amen zay zany de alefantsika ny hira ataontsika ny hira hoe vonjehony malagasy de atsara ihany aloha ny hira ny Fanahy Masina alefantsika hoe ananitra anao Fanahy Masina zay le hira mba fahasiarovana satria Fanahy Masina mivantana ity zaza ity zany no nanome ana ny hira io de andao moa ianontsika izay hira izay de aorinan'izay afaka mandefa afatra ianao fa vonina maly ny afatra ao na avy any ampitan-dranomasina ianao na eto Madagasikara na avy any faritany ianao na eto Tamin'Ny de vonina maly ny afatra izay alefanao zany ndao asy